ambanivohitra Sakara, lehilahy iray maty teo ampelantanan'ny Zandary. Olana Jirama, tsy misy vahaolana maty paika fa panantenana pôkady daholo hatreto. Fanamboarana ny lalabe mikodana, niova orinasa intelo, tsy fahamatorana hoy ny profesora Jean-Louis Antoine. Kandida tokana amin'ny fifidianana ho filohan'ny voameran'ny vondrona afrikanina avy amin'ireo firenena mpikambana ao anivon'ny SADC ny kandida natolotry ny firenena malagasy Richard Randriamandranto. Tsy mahagaga raha toka milaza ny anohana ity kandida ity ny SADC amin'ny mampikambany Madagasikara ao aminy. Tsy midika anefa izany fa anatanteraka izany avokoa ireo firenena vondrona ao amin'ny SADC satria lasabato miafina no atao mandritra ny fifidianana ary latsabato isaky ny firenena fa tsy vondrona akory. Hoy ny diplomaty Paraina Auguste. Misy fikambanana maromaro eo anivon'ny vondrona afrikanina fa tsy ny SADC irery ihany. Ka izany no tsy tokony andinizana tsy afatavony. Hoy ny fanazavana. Satria sika nene agnatin'ny groupe amin'ny SADC, groupe régional, ary sisy candidat hafa rasy ny candidat Madagascar no amin'ny SADC zao. Satria fa niala fa ny sokandaharagna an'ilay candidat ny Lille Maurice ny ministre Nil Gayane satria rehefa niova ny fitondragna tao. Niova ny fitondragna asa telo volagna lasa zay de misy sinanognana sony le gouvernement mauricien. De anankiray ny sisa. De rary ny sisiny kosa raha ny SADC mianso ifidy candidat ny Madagascar. Fa ny zavatra azadino amio ane vote secret io ary misy pays zany sady aty amin'ny SADC izy no koa izy ary amin'ny Afrique de l'Est ary koa miaraka ao na ohatra ny RDC regny zao. Io moa zao de fa mazava fa ny Rwanda zany zay izy fa tsy maintsy manogna ny anagny io manogna ny Kenya izy fa mazava zay. Ka zay misy fampidipiditra ohatran'izay zany le resaka candidat. Misy hoe membre sika amin'ny SADC sika amin'ny SADC fa misy koa izy ao amin'ny SADC any koa nefa managny zavatra toerana hafa koa. Isika koa ne zao SADC sika sady COI zay koa zany mahatonga Lille Maurice io zao hoe rehefa nandeha tagny koa i Madagascar koa hoe allo zahay fidinareo de niova koa izy. Tamin'ny voalohany izy anognany Kenya izy. Zany hoe izay zany fampidipiditra ohatran'izay zany le resaka organisation régionale io ka sy ataosika mahagaga na sy ny président Andry Rajoelina no ho président ny SADC tao de fa zavatra ara-dalàna normal io raha manogna asika ny SADC fa tsy de hoe misy zavatra ohatran'izay. Mbola sarotra hoy Paraina Auguste ny Aminavina izay candidat ahazo ny toerana ho filohan'ny vondrona afrikanina. Misy amin'ireo firenena afrikanina mantsy no ao anatina fikambanana sy manana fifandraisana amina fikambanana hafa toa ny Djibouti. Hoy hatrany i Paraina Auguste. Misy ny SADC, misy ny CEDEAO, Afrique de l'Ouest io, misy ny CEMAC. Ny CEMAC ary Afrique centrale zany, Afrique centrale. De misy koa ny Afrique de l'Est, io misy ny Kenya sy ny namany io, Éthiopie io, misy ny Afrique du Nord ary. Io le presque arabophone zala na au Maroc, Algérie, Mauritanie sy namany regny zany. Fa io sy mandeha raikaraika any ny vote fa zany hoe samy travailler par groupe vote zany fa ny vote anankiray ihany mandeha vote pays par pays mivote fa sy hoe bloc fa sy raha miteny hoe ty vatona i SADC de ho anazonao daholo ny 14 pays ny SADC sy zay fandehany fa manentana zany le ao amin'ny SADC manentana zany ny secrétaire exécutif ny SADC hoe isika mba mana candidat ba alao fidisika an'io manao an'izay koa ny amin'ny CEDEAO manao nefa tsy fantatra satria ohatrany zao raha mizabazabaka amio ny Fransay de mety hotezitra an'io ane zalana AES regny le Afrique le État de la Sahel le telo nisitaka regny Burkina, Niger, Mali mety tsy tiany zala koa zay zavatra zay zany tsy afataraka an'io hatramin'ny farany io sy fantatrinao misy hoe aiza moa ny position ny pays tsirairay. Raha ny fantatra dia rahampitso no irosona ny fifidianana izay ho filohan'ny vondrona afrikanina. Candidat telo no ifaninana amin'izany dia i Raila Odinga, Premier ministre Keniana teo aloha, Mahmoud Ali Yusuf, ministre ny raharaham-bahiny sy ny fifandraisana iraisam-pirenena any Djibouti, ary Randriamandranto Richard, ministre ny vola ary notendrena ho ministre ny raharaham-bahiny teo aloha teto Madagasikara.
no tsypahin'ny fitondram-panjakana malagasy moa ny fikasan'ny filoha teo aloha ery rajonaromampianina irotsaka hovidiana ho filohan'ny vondrona afrikana noho ny olana ara-politika ato anatiny na dia isan'ny azo lazaina ho tsara toerana amin'izany aza ny tenany andrasana ny fivoaram-baovao. Ny fiandohan'ny volana novambra 2024 no nosy niavina teny avoloha ny fanjakana malagasy sy ny orinasa egyptiana Samkret ny amin'ny fanamboarana lalambe migodana na ny autoroute izay mampitohy an'Antananarivo Toamasina mirefy 900 km. Manodidina ny 427 tapitrisa dolary ny tomban'asa fanamboarana ka ny 200 dia ny fanjakana malagasy no iantsorika azy. Efa nampiditra fitaovana teto ny orinasa egyptiana nambara fa ovitaina ny farany taona 2024 ny tapany voalohany ny amin'ny lalambe migodana mirefy 20 km. Voasoratra tanatin'ny teti-bolam-panjakana sy mpanitsina ny taona 2024 fa amoaka rais 300 miliara ariary ny fanjakana malagasy anaovana ity asa ity. Ny volana May 2024 tsy nisy lalambe migodana vita tarana iray metatra aza. Nivoaka ihany koa ny vaovao tamin'io fotoana io fa nivadika orinasa kiniana indray no hanao ny autoroute Antananarivo Toamasina. Orinasa mitondra ny anarana hoe GAG. Tamin'ity herinandro ity dia nivoaka indray ny vaovao fa anampy arabola 500 ka hatramin'ny 500 tapitrisa dolary ny banky arabo na ny Badea anatanterana ny tapany faharoa amin'ity tetikasa ity. Ny famatsiana arabola tsy olana, ny fanatanterana ny asa tsy olana, fa ny fangararana sy ny fivadibadiana no tsy laitra hoy ny fanehoan-kevitra. De lasa makorelina tsika, makorelina ara-partenaire tsika, tsy matotra le zavatra atao. Ianao mivadibadika amin'ny partenaire anao arisarisaria, tsisy olona matoky anao de lasa makorelina. Ara-piariny tsika, andramana kely ny asa de andramana kely. Zay moa tandravady sy hoditra indray any rajoelina zay. Sinoany nisy fotoana tamin'ny fotoana tany alohaloha fa saika anao an'izy io fa saika anao an'izy io fa mahita ny fitondrana angamba izy hitany hoe tsy ireo salamizary ary tsy ao anatin'ny intérêt ntsio satria azy adino fa reny firenena any velany reny normal be mitady ny tombotsoany izy aloha de aveo egyptiana indray de zao miova indray de miova indray de salamizay zavatra tsy matotra ary mino fa raha atao izy io afaka folotona 10 taona de potsy io autoroute. Ankoatriny tsy fahavitany ampahanasa tamin'ny fotoanan'ny fanomezana ny fiovaovan'ny sorotry ny lalana dia mbola tsy mandeha ihany koa ny fanonerana ireo tany totofana apitaly voakasika. Tokony iroso amin'ny fanadiadiana ny anteny miram-pirenena hoy professeur Rakotombo Jean-Louis momba ny volana voaka tamin'ny amboalohany ho an'ilay orinasa egyptiana tokony nanao ny asa. Volam-bahoaka ka tsy tokony avela fotsiny amin'izao satria ny firenena mihitsy no lalaovina sy atao antsirambina hoy ny fanamafisana. Mbola mijanona ho fampanantenana aloha hatreto ny famahana ny olany Jirama raha tsy teny afa-tsy ny fahatapanjiro lavareny sy ny fahirano omaly tsy miova toy ny volakakafotra hoy ny fitenenana izay na dia efa ao anatina vanim-potoana ny rotsakorana azy sika zao. Raha ny 12 ny volana febroary teo ohatra no resainy dia betsaka ireo toerana latsibatra ny fahatapanjiro. Tapaka nanomboka tamin'ny 12 sy tamin'ny 2 ora tolakandro ny herinaratra ary tsy niverina mandrapody masoandro eny fa natramin'ny alina aza mbola betsaka ireo faritra no tapaka jiro. Mandeha kely 10 minitra avy eo tapaka na koa ambany ny tensiony ka miteraka fahasimbanentana raha ny tadi-baovao. Enina taona katroka izao olana foana ny Jirama ary tsy mety tafarana na dia efa nametrahana teratany vahiny aza hitantana azy. Olona tsy mahafantatra ny olana misy no mitondra any ka miteniteny foana rehefa miseho vahoaka hoy kosa filoha nasionaly ny Antokoteza. Vao herinandro izay no nitaterana ny fisina trosabe ny Jirama mitentina 400 tapitrisa dolary na manodidina ny 700 miliara ariary ho an'ny taona 2024 fotsiny. Viditsoloka sy angovo tokony aloha amin'ny sehatra tsy miankina raha nitatitra anatin'ny pacte énergétique national pour Madagascar nokatsanana hatramin'ny teti-bolan'ireo ministera mba anavotana ny Jirama. Redredy fotsiny no betsaka hoy Jean-Louis Rakotombo ka fiainam-bahoaka no lasa sorona amin'ny tsy fahaiza-mitantana. Tsy mahafantatra koa le vrai problème, le vrai enjeu kasika ny ohatra Jirama de miteniteny foana. Avy eo rehefa tonga amin'ny fitondrana eo vao mahita an'le izy zay vao mitady vahaolana nefa tsy ho hita ao anatin'ny fotoana fohy satria vola be na tanàn'Andriamanitra manan'izy io. Itsika manana potentialité be amin'ny resaka centrale hydroélectrique. Betsaka ny rano eto Madagasikara zay azo toanana ary azo angonina
mba ahafahana manodina le turbine mahazo électricité. Io centrale hydroélectrika io a sady tsy manimba tontolo iainana io a fa ny olana am'le izy fotsiny ndraindray taritina lavitra misy kohany zay. Ny faharoa problemana rano raha vao tsy vao vita étude melo hoe zao ny capacité azo stockena ny rano amin'ity toerana ty a mandava-taona de tokony zao zany ny zavatra électricité azo amin'izy io hoe 4 kWh. Zay ny problème eto amintsika fa de lasa fiarikaren'ny sasany zay manana groupe électrogène ho ampiasaina sahala amin'ny enregistré sahala amindreo karana sasatsasany de iny no atolotry ny fitondrana tolony amin'ny fitondrana hoe ty misy centrale termika zay mandeha gazoil na mandeha fuel ampiasaina amonjena tavanandro aloha de lasa mamonjy tavanandro lava de lasa tsika mividy électricité farany lafo indrindra satria ny centrale termika ny farany lafo indrindra ny énergie azo avy aminy. De zao mitady vola antarana an'le izy ny problème l'étude tsy vita tsara araky ny tokony ho izy fa de maimaika fotsiny. Mila vahaolana maharitra ny zava-misy satria fototra ifaran'ny toe-karena ny angovo. Izany no isan'ny mampahantany malagasy satria potika avokoa ny fiarina maro mifandraika amin'ny angovo. Sehoseho zahozahoana fotsiny anefa no tazana amin'ny fanjakana amin'ny olana mitranga ho iatrany antokoteza. Na efa miditra ihany koa amin'ny centrale nucléaire, microcentrale nucléaire ne zao fa maîtriser ny olona be mihitsy ary tsika manana uranium eto Madagasikara, manana élément radioactif eto Madagasikara zay azo ampiasaina amin'izany ary efa maîtriser ny olona ny mikasika ny gestion na déchets nucléaire amin'ireny ary anisan'ny mora indrindra amin'ny énergie électricité ny azo avy amin'ny centrale nucléaire. Manaraka zay tiako tenenina de zao reny centrale nucléaire reny tsisy rupture na stoa hoe tsy ampy rano na tsy ampy gazoil na tsy ampy fuel na sahala amin'izany fa rehefa une fois installé izy de mandeha foana fa le carburant le élément radioactif sisa no apetraka tsika manana inona izy to manana toerana misy uranium any Tuliara any Tolanaro ato amin'ny faritry Betafatsirabe ary faraky Melaka any tokony jerevana à long terme zany tokony jereva. Betsaka ireo fampanantenana natao momba ity olana Jirama ity. Ny taona 2024 ohatra dia nambara fa efa any am-pelatanana ny vahaolana ka mokatra 400 mégawatt atao anatin'ny 4 taona ny orinasa. Ny volana Janoary 2024 indray dia nisy ny fanambarana fa afaka enina ka hatramin'ny 9 volana dia foana ny délestage. Aty amin'ny taona 2024 dia nolazaina indray fa amokatra 10 mégawatt atao anatin'ny 4 taona. Atreto anefa tsy misy hita ireo rehetra ireo na dia teo aza ny filazana fa vonina anampsehara iasa amin'ny sehatry ny angovo ny Frantsay, ny Sinoa, ny Afrikana sy ny Arabo izay nambara fa anampy amin'ny resaka angovo azo avaozina. Resaka ambony latabatra sy fampanantenana pokaty aloha no mitosaka hatramin'izao raha ny délestage sy ny fahatapahandrano miaina ny vahoaka malagasy izay efa miantra manaina no jereny hoy ny fanazavana. Miasarotra ny olany jiro sy ny rano eto Antananarivo tsy manana vahaolana maritra sy mahomby ny mpitondra. Vonjy tavanandro sy vahaolana miteraka olana miampiserasera sisa no fomba fiasa. Betsaka amin'ireo fokontany eto Antananarivo no sahirana amin'ny fahazahoana rano fisotro madio. Raha hoany ao amin'ny komina tsy lavitra ny renivohitra no sady akaiky ny topo famatsiana rano toa ny Alasory izao dia miisa fito be izao ny popon-drano mijoro fotsiny. Ny faritra iva ihany no mahazo rano fa ny ambony dia mibombonina no vahaolana hoentin'ny Jirama. Fasahirana no atrehan'ireo fikambanana mpiandraikitra rano hoy ny filohan'ny Kolorano rano tondra fanazavana. Misy bassin misy 10 de bloc sanitaire 10. Mampona bassin sy bloc sanitaire aloha zany mandeha tsara satria aty amin'ny toerana iva fa misy eo amin'ny 7 iso zao ny faritra ambony iny tena tsy mahazo rano mihitsy fa mataona mihitsy tsy mahazo rano. De misy amin'ny fokotany Miadana sy Alasora sy Ambohitromby moa zany efa le tondran'ny commune vahaolana amin'ny fitaterana rano amin'ny le camion iny fa nefa noho iny zany vahaolana tena vonjomaika sy vonjomaika fotsiny fa tsy havita tsy maharaka ankoatrany hoe tsy maharaka eo ihany koa zany tsy mahaleo sara ny vidiny amin'iny fa de hoe fahamezana fahapapohan'ny olona fotsiny fitaovana rano amin'iny. De ireo borna fontaine ireo zany de tena hoe tsisy rano mihitsy tsisy. Fanazavana Jirama aloha zany eo le hoe misy fahasombana fitaovana mandritra misy fitaovana simba
dia misy le pression zany a efa tsy mahatonga any amin'le toerana avotriny, dia misy koa hoe mily vanina zareo, zany hoe misy an'le réseau tokony mitondra rano makany amin'le toeran'ireo zany a idina ampandehanana ny hafa, dia nefa na voaina le izy tsy tafakatra mihitsy an'le rano. Izy ao anatin'ny herinandro na tapa-bolana indray mandeha dia mandeha iny tsy amin'ny atoandro amin'ny alina, dia ny olona moa zany amin'ny alina hoaiza moa raha tsy manana fanangonana rano izy dia mitovy amin'ny tsy misy ihany. Ataontsika hoe adondro na adondray kory arany raha mandeha ary izy amin'ny alina. Fampiakarana ireo camion citerne avy tany amin'ny faritra fanomezana avy amin'ny vahiny no vahaolana vonjomaika eraky ireo tompam-karan-drano. Natsangana ny FOIB centre opérationnel de commandement mikasika ny fandrindrana ny resaka famatsin-drano kanefa tsy mbola ahitana izay fiantraikany amin'ny fahazahoan-drano. Raha ho an'ny alasora manokana dia mbola ny commune no miantoka ny fitaterana ireo bonbonne raha ny fanazavana nataony ity fikambanana ity. Bonbonne tokoa moa no solution amin'ny Jirama dia izay mampatonga ny commune hoe karakara sy mitady hevitra momba le camion sy le bonbonne kely taomana rano iny menona le bonbonne napetraky ny Jirama, dia ny Jirama zany tsy indraindray vao milivre rano iny fa io camion commune iny tena miasa iny. Ny Jirama tsy mba maimaimay foana, misy facture mivoaka ohatran'ny facturen'ny olona rehetra ary ambony lavitra noho ny amin'ny le voaka robinet iny, satria raha 415 ariary izy any amin'ny facture ny Jirama, le mahazatra antsika ireny 1200 ariary zao ny angalana mètre cube amin'ny rano alainao iny. Mampametra-panontaniana maro hoe mandram-pahoviana ny fampiasana ireo fiarabe mpitatitra rano amenona ireo bonbonne ary mareo sarany ve ny vidiny amin'ny resaka fandaniana ara-tsolika. Misy anefa nitetika asa fanatsarana ny fahazahoana rano fisotro madio eto Antananarivo sy ny manodidina izay vatsy ny banky iraisam-pirenena vola hatrany amin'ny $200 kanefa tena miaina fahirano ny ankamarony. Teo ihany koa ny nitetika asa tana Water 3 tamin'ny taona 2024 saingy tsy afaka ny tanterana noho ny filazan'ny fanjakana fa kiatrana trano ny resaka tsenam-barim-panjakana. Atreto izany aloha tsy misy vahaolana maharitra ny resaka rano tsy eto Antananarivo ihany io fa saika manerana any Madagasikara. Fahantrana maro lafy mahakasika lafiny maro ny fahantrana mianjada malagasy sy ainana eto Madagasikara. Ny tsy fahaiza mitantana no atao fandrendrehana ankehitriny. Mitaky fanarenana izay tsy fahaiza mitantana fitondrana izay, hoy ny mpahay toe-karena. Raha ny hita hatreto, tsy mahavaly ny tinady ara-toe-karena ilaina ireo sosikevitra sy paikadana rosin'izao fanjakana izao, izay mampety sy mifandraika ny sain'ireo mpitondra fanjakana ankehitriny ny tanterainy fa tsy mijery ny teny ilain'ny vahoaka izy ireo. Ila système cohérent zany mila tena hoe karazana ohatrany hoe rafitra anankiray tena mifandray daholo le sehampiarina sy le politika sy le olona mila raisina ao anatin'izay ihany koa indrindra ny loharano-karena maha-olona satria olombelona le hiasa, olombelona le hamokatra ary olombelona lay hitsinjarana lay arena anaovana redistribution zany zay ao anatin'ny toe-karena zay. De raha ohatsy tena hoe voavaly tsara sy amina paikady tena hoe maripototra sy maharitra zay zavatra rehetrarehetra zay de lasa miverina foana le problème de mety amin'ny endriny fotsiny resaka tsy fanjari-tsakafo ndray mahantritsika, resaka tontolo iainana simba daholo ny tontolo iainana mijaly le olona mifambolena sisy mahantritsika, resaka tsy ampy misy le fidiram-bola miakatra kely ny vidim-piainana mahantritsika, zay zavatra rehetrarehetra zay maro lafy be zay zavatra zay mila mpandray anjara maro lafy sy mila politika miconsidérer an'izay hoe multidimensionnalité an'le pauvreté zay. Isan'ny tarika ny fahantrana ny famaroan'ny olona tsy anasa. Mivarotra avokoa ny akamaroan'ny olona ary anatin'ny sehatra tsara dalàna. Marika ny fahantrana lalina ho firenena iray ny fahamaroan'ny mpivarotra. Raha ny taritra farany navoakan'ny banky iraisam-pirenena 5% isanjaton'ireo tanora malagasy ny tsy anasa tamin'ny taona 2024 ary 4 isanjato ny tahan'ny olona tsy anasa ho an'ny taona 2024 2024 raha ny fanadihadiana maharitra nataon'ny Stat. Voatery mampiana-piasa ireo orinasa noho ny antony ara-toe-karena, vitsy koa ny famoronana asa.
mitaky politika maharitra sy paikady matanjaka ny tontolon'ny asa sy ny orinasa mba ahazony mamokatra isyny fiodinan'ny orinasa tsy akato ho atranony ny fanamafisana. Rehefa tsy mahavita mamokatra tsony mifampitomboana n'lay mpiasa fanampiny a fa mitovy amin'ny teo aloha ihany a de tsy maintsy a mijanona aloha zany izy efa tonga amina karazana ohatra hoe ino ny farany vitany farany zany de tsy maintsy tokony hiditra izy zany ao anatin'ny innovation zany hoe inona indray ny zavatra tokony ataotsika. Misy olana ihany koa ny orinasa amin'izany a satria hoe mety efa milina zay efa nampiasaina 20 taona lasa no ampiasaina amin'izao andro iresantsika zao a tsisy famoronana innovation sy ny teknôlôjia de olana be ho anazy zay satria zany efa karaha hoe lany daty izy zany nefa ny toetrandro raha zay malaza azy ny toetrandro miovaova ozy ny fahitantsika anazy mila mahavita mamorona izy zany. Mitaky fahaiza mitarika sy fahaiza mitantana ny fiatrehana ny olana indrindra ity resaka fananana azy ity. Rehefa tsy mazava reo le resaka bonne gouvernance io rehefa tsy milamina ny fitantanana zany de motive ny olona misy fikarohana mihitsy zany de motive ny olona handray anjara amin'ny fampidiram-bola ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana efa hita mihitsy zany fikarohana zany. Rehefa tsy milamina ny fitantanana de motive na ny olona isam-batan'olona na ny sehatra tsy miankina na ny zay mpiara-mombo nantoka sy reny findramatsika vola reny de motive izy a hanome vola ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana. Raha nitatitra navoakany UNICEF 700 ankizy malagasy latsaka ny 5 taona ny tratrany tsy fanjary-tsakafo eto Madagasikara isa-taona indrindra ny amin'ny faritra atsimo. Rehefa milaza mikasika ny tsy fanjary-tsakafo isika matetika dia ny tsy fahampian'ny sakafo ny be ao an-tsaina avy hatrany. Misy karazany roa nefa ny tsy fanjary-tsakafo ny pahay azy. Eo ny tsy fahampiana ara-tsakafo sy ny fihinanana sakafo be loatra. Mitarika aretana daholo ireo roa ireo ary sokajiana ho tsy fanjariana ara-tsakafo. Ny tsy fanjary-tsakafo zany dia mizara roa le izy. Ny tsy fanjary-tsakafo vokatry ny tsy fahampian'ny sakafo, tsy fahampian'ny otrikaina entin'ny sakafo hohanina zany. Amin'ny ankapobeny ny tena tratra ny tsy fanjary-tsakafo vokatry ny tsy fahampian'ny otrikaina dia ny ankizy madinika latsaky ny 5 taona. Iny moa zany le fantatritsika amin'ny alalan'le ankizy tsy ampy lanja. Na misy le rehefa tena grave izy dia misy le antsoina hoe marasy quasi hors-corps hoe alifisaka sy alibotry. Misy ihany koa nefa ny tsy fanjary-tsakafo vokatry ny fihinanana sakafo mihoatra ny tokony ho izy. Io ndray zany dia ny olon-dehibe matetika ny tena hoe ahitana azy. Rehefa tena grave izy dia mifara amin'ny obésité zany le izy sy ny aretin'ny tension sy ny tariny reny. Zay roa zay zany hitantsika ao anatin'ny tsy fanjary-tsakafo. Ny tsy fahampiana eo am-pelantanana dia mitarika eo amin'ny tsy fanjary-tsakafo na ny tsy fahampian'ny sakafo. Ny tsy fahaizana mandanjalanja sakafo hohanina ka mitarika davezana be loatra amin'ny vatana. Ilana trano foana nefa ny mandanjalanja ny sakafo mba hisian'ny fahatomombana amin'ny fahasalamana. Amin'ny ankapobeny mety aloha vokatry ny tsy fahampian'ny ento-manan'le fianakaviana mihitsy. Tsy manana fafana izy zany mividy sakafo dia noho izany tsy ampy ny sakafo hohaniny. Faharoa mety vokatry ny tsy fahafantarana ihany koa, tsy fahafantarana mety eo ihany le sakafo fa tsy fantatra zany hoe tokony hihinana sakafo maro loko izy, mety hoe foana no hanina isan'andro dia tratra ny tsy fahampiana ihany izy. Zay zany ny anankiray. Eo amin'le hoe mihoatra ny tokony ho izy indray ny sakafo. Iny zany dia amin'ny ankapobeny vokatra fihinanana sakafo nahodina na fisian'ny produit chimique ao anatin'ny sakafo zany. Tanàn-dehibe moa zany tena hitantsika azy rehefa mihinana sakafo malibofo. Rehefa mihinana sakafo zany tsika be menaka, be lafarinina, mihoatra ny tokony ho izy dia tratra ny tsy fanjary-tsakafo ihany rehefa tsy voalanjalanja ilay izy. Amin'izao ianantsika izao, betsaka ny olona tsy afaka misakafo ara-pahasalamana intsony, na izy tsy maharaka ny ara-tsakafo ilain'ny vatany, na tsy voafeny ny fandanjalanjana izany. Ny fanaovana fanatanjahantena dia manampy ny tsirairay feny resaka sakafo, manampy ny vatana amin'ny fahazoana otrikaina sery. Eo amin'ny vahaolana ho an'ny tsirairay avy zany ny vatantsika io vatantsika eo amin'ny ankapobeny dia mahalala ny sakafo sahaza azy. Rehefa matsapa zany ianao amin'le loatra ny sakafo rehefa matsapa zany ianao hoe sazy zay dia tokony mijanona ianao amin'izay fotoana izay aloha. Faharoa fahafantaranao ny fahazotoana mihinana voankazo. Ny voankazo eo amin'ny tsy fahampiana indray zany iny zany misy ifandraisany betsaka be amin'ny resaka ekônômia satria
tsy fahampian'le fianakaviana mihitsy amin'ny akapobeany no mahatonga le izy dia mila tsaraina zany faropiana amponina ahafahana manatsara n'ilay sakafon'ilay fianakaviana. Fanatanjahantena manampy betsaka amin'ny fandaniana ny énergie le mihoatra no aminao iny zay zany. Andro vitsilasa izay ireo tantsaha tao amin'ny distrikana Parafaravola no nanaovana serasera voalohany amin'ny fizarana masombolo valo safiotra sy zezika niaraka taminy. Andro vitsy taty aoriana nefa voamarina fa nasaina naverin'ireo tantsaha ny masomboly izay nanaovana fisehosehoana be tany Parafaravola satria nolazain'ireo teknisiana eo anivon'ny ministera fa tsy mifanaraka amin'ny toetany any an-toerana izany. Ny andrana natao no nahitana fa tsy vaky maso ireo masomboly ireo na dia efa niotra ny herinandro aza. Fantatra koa fa voarara ny fanetsana ireo masomboly efa voafafy tao anatin'izay andro vitsy izay. Fanabarabarana tantsaha any an-toerana ny zavamisy hoy ny fanazavana. Ny olona tokony sitraka an'io dia eo amin'ny 700 olona eo, 700 tantsaha. Ny condition anatin'izy io mahazo zezika, mahazo masomboly, dia aveo rehefa vokatra ny vary dia averina mamerina 100 kg le tantsaha. Merina 100 kg makay. 100 kg vary akotry. So mieritreritra anareo fa gratuit ny nanaovana an'ireny fizarana an'ireny, tsy gratuit io fa tsy maintsy mbola averina ny 100 kg vary akotry. Dia le vary 100 kg averina tsy fantatra hoe vary 100 kg aizany ahitan'ireo tantsara vary 100 kg averina rehefa aveo le vary ary tsy nafafy akory. Ahoana ny nanaovana zany? Na ny zezika ampiasaina amin'ny zezika ny zaraina ary mandeha amin'ny tsifombany amidin'olona ny atsefatsefanana lasa bizina ane ty zavatra ataony fitondram-panjakana ty ino etsona hoe vente commerciale business io. Tompontson'olombitsy ny mahazo tombony amin'io ankoatran'izay. Ny fanadiadiana atrano na mantarana fa raha manome masomboly 50 kg ny fanjakana dia averiny tantsaha vary akotry 100 kg izany rehefa miakatra ny vokatra. Tao fanambakana sy fampitahana vahoaka ny zavamisy satria tantsaha atrany amin'ny 450 no nizarana izany raha ny fanazavana atrany. Le masomboly bride io zany tsy ohatran'le mazatra hoe ohatran'ny makalio ka varibota hoe alona de vaky le tonga de alona ndray andro roa andro de vaky tsiry le vary de afafy. Fa ty vary bride ty zany manahirana ny tantsaha izy satria alona rano mafana zany vao vaky le vary, vaky tsiry le vary de afafy. Nefa le tantsahany zany tsy mbola maharaka zany satria mbola andany fotoana mana rano mafana ve zany vao amafy vary de mbola manano sarotra be amin'le tantsaha zany zay ka mety 1% le olona ny zaraina vary no maharaka zay teknika zay. Mila fiofanana be zany io ary mila fotoana lavalava. Zay ngamba mikasika an'le famafazana le vary hybride. Zany efa nisy nanao andrana efa nisy nanandrana fa tsy maniry mihitsy le izy. Zay zany ny tena olana amin'le izy. Raha ny fantatra dia efa miparitaka ao an-tsenana loatra ny varina farana amidy amin'ny vidiny 570 ariary. Ambaton'ny razaka sopotry Madagasikara amin'ny famokarana vary no amarotana vary vahiny sy omena masomboly vary vahiny. Faritra tokony ary afaka mamokatra vary malagasy toy ny makalioka raha tsy teny afa-tsy izay ary tena mampiavaka ny malagasy ho hatrany ny fanazavana. Rehefa avy ny vidy 20 isa tany am-paniandrefana dia tsy hita-popoka nanomboka ny 9 janoary lasa teo ny lehilahy iray mpividy omby avy ao Antsorokahitra Imeritsy Atosika. Rehefa azo ny omby dia voalaza fa niroanana ka ny Sakara ny tenany atao ankotry foty fokotahany kily arivo Sakara distrika ny Sakara izay nandrenesana azy farany raha ny fampitam-baovao samihafa ny talata 7 janoary 2022. Tsy hita nefa izay nanjavona niaraka tamin'ny omby nanomboka teo. Lehilahy iray no fantatra fa nampitrano azy tamin'izany. Nanantona ny brigadiny zandarmeria pirenena ho Sakara ireo ray aman-dreny tao amin'ny tanàna ankotry fotsy io izay nahitana filoana fokotany 8 mifame ara-piaramonina. Nandeha ny fotoana ka olona roa nataon'ny zandary famitorana. Ilaina ampiatrano ireo amin'ireo voatazona ireo ary nafindra tany Toliara ny tenany taty aoriana raha ny fampitam-baovao. Ny talata teo anefa nentin'ny zandary avy any Toliara maty ny alina ny iray ilaina ampiatrano ary napetraka teo atsinana ny bureau commune mahaboboka ny razana. Nilaza ny député ny distrika ny Sakara Raphaël Jean-François raha nahita ny vatana mangatsika nyty olona nampiantrano ity ny alarobia teo fa feno mangana indrindra ny atony sy ny sandriny avy ka no ahahiny izy ireo fa novonony. Mbola ao anatin'ny fotoana fanaovana fanadiadiana ity lehilahy ity noho izao maty izao. Ambony any
hoe zao any raha misy aminay afo zay zany voalohany moa zao raha misy liberté satria io tsy araka koa ny eritseritsitena avao zany mitantirazy fa ny raha hilamina zany aloha raha ilainy ty agnatin'izy raha zay laha manahaky ny vatanao nanambara district mbo misy opération zay tantirahinareo omaly maraina ny fampitona ireo ray aman-dreny tao an-tanàna fa hifampiresaka sy fanakalo-hevitra amin'ny lehibe ny district manoloana ity hitranga ny fahafatesan'olona teo ampelantanany zandary ity ka ny antso ny solombavam-bahoaka atao an-toerana izy araka nambara ny solombavam-bahoaka io ny fionana amin'ny OMC ny toerana manoloana izao zava-misy izao hatreto nefa mbola tsy tanteraka izay fionan'izay noho ny tsy fafahana ireo mpikamba ny OMC any an-toerana raha ny vaovao ihany. manerana Madagasikara ny tsy fandriam-pahalemana ho an'ny tao mahajanga ohatra nilaza ny be ny tanàna tao an-toerana fa izy teti-bola manokana iadina amin'izay tsy fandriam-pahalemana izay telo tapitrisary arisambolana izany mba hanamafisana fitandrona fandriam-pahalemana ho aminy raha ny tokony ho izy anefa efa tafiditra ao anatin'ny teti-bola mpanjakana ho an'ireo departement tamisahana filaminana sy fandriam-pahalemana izany ka anjaran'izy ireo ny tsanjara araka ny tokony ho izy hatreny fotony tsy tena matipaika tsara zany ny entina nanao an'ilay vinavina fanaovana teti-bola ite vinavina fanaovana teti-bola io miainga avy any amin'ny politika io politika ara-toekarena le politika ara-toekarena politika publika entina mamaly ny filana eo amin'ny resaka toekarena sy ny fandriam-pahalemana zany tsy matotra tsara zany ilay fanaovana le politika na ihany koa hoe ilay politika tsy mahavita mamaly an'ilay filana le fiovaovan'le zava-misy zay le hoe capacité an'le politika zany amaly ny toe-java-misy eny fotony zany fa faharoa manarakarak'izay mety ihany koa hoe tsy tena avy any fotony ny nanaovana an'le vina nentina nandrafetana an'le teti-bola de tsy maintsy lasa eny ampandrasana vao mahita ny atiny hoe tsy ampika ile izy rehefa tena anao an'ilay fandriam-pahalemantsika fa de andao aloha omena an'izao fanampon'izao isam-bolana le izy de araka izany ny politika sy ny fahaiza mitantana mazava no isan'ny tondrany fandriam-pahalemana ho hitantsika eo ihany moa raha hoe tena nandro ve le fandriam-pahalemana raha nampiasa an'izay vola zay sa ny teo ihany ny teo de izay zavatra zay mila zavatra mazava zany de efficace ve le action ataonao de tena hita tokoa hoe raha nisy fanafiana misa 100 izy taloha fanafiana misa 30 izy sisa am'izao miezaka indray hoe ohatran'izao anatin'le fanafiana mitambasy ve nefa ntsika raha tsy omena basy tsy mahazo alalana mitondra basy ny système hoentina manovana azy eo anatin'izay zay le hoe adéquat tsara ve le moyen sy le stratégie entina miatrika an'le zavatra ary manana le capacité entina miditra sur terrain ve le ressources humaines nananany fanjakana tsy mahafantatra sady tsy mahafeny tantara-pirenenina ankamaroany malagasy indrindra fa ireo mpianatra amin'izao fotoan'izao raha tsy ilaza fotsiny ireo daty kion-dalana manana ny lanjany eo amin'ny tantara Madagasikara araka ny fanadihadiana natao tsy misy fanatsarana amin'ny fandahara-pianarana raha ny taranja tantara manokana satria everyn'ny fanjakana fa resaka politika ny fahafantaran'ny olona ny tantara-pirenena hoy ny profesora Lucille Rabe Armanana tsy ampy le fanavoazana ny fandahara-pianarana amin'le fiazakazaky ny fikaroana momba ny tantara manarak'izay sala amin'le eto Madagasikara ihany koa sa mampatahotra ny mpitondra fanjakana amin'ny ankapobeny mampatahotra azy le tantara de tsy ampianarana sala amin'le resaka politika io de nefa tsy resaka politika le izy fa resaka tantara ny Madagasikara zany hoe ny tantara Madagasikara tsy zay niseho tamin'ny taonjato fahafito ambin'ny folo na fa 7 ihany fa ny tantara de niseho anio ary niseho raha ampiko ihany ko zay natao hoe tantara mila fanavaozana amin'ny fandahara-pianarana mba hampitombo bebe kokoa ny fahaizan'ny mpianatra malagasy mifeny tantara-pireneny eo ihany koa ny fanomezana lanjan'ny tantara amin'ny haino aman-jery mba ho fantatry ny rehetra ny zava-nisy teto amin'ny firenena zany hoe misy ny andraikitry ny fampianarana de misy ihany koa ny andraikitra reo aino amanjery zany hoe na ny fahita lavitra zany
na ny fampelezam-peo zany hoe voalohany aloha eo fampianarana de tsara mihitsy a raha omena lanja ny taranja tantara zay ny anankiray a na any amin'ny fanabeazana fototra zany a na amin'ny ambaratonga faharoa de ny any amin'ny ambaratonga ambony moa de efa tsy tenenkintsony fototra mahafirenena amin'ny firenena iray ny tantarany mifahafantaram-poniny izay tantaran'izay dia manampy azy amin'ny fampandrosoana ny tanindrazany tsy ara-dalàna ny fanomezana lalana amin'ny fampiasan'ireo fitaovam-pitaterana eto Madagasikara toy ny taxi bisikileta, ny taxi moto sy ny maro hafa raha ny fitarainan'ireo mpamily fiara-karetsaka. Miterak-olana eo amin'ireo fitaterana hafa toy ny taxi ny fisian'ireo mpitatitra tsy manara-dalàna ireo ho ihany ny fanazavana ka tokony atao ara-panjakana avokoa ny fampiasana izany. Betsaka amin'ilay taxi zany aloha le resaka le fifaninanana satria le fifaninanana zay tsy hoe matahotra an'le fifaninanana fa le fifaninanana zany ny tena marina de fifaninanana tsy ara-dalàna tsy ara-panjakana le izy zany a de lasa mitondra fiantraikany be aty aminay taxi zany zay zavatra zay raha antsika malala fa somary efa sarotra de sarotra amin'ny fiainana miroborobo be deaibe zany le betsaka le olona tsy anasa tsy mametsiny an'izay zavatra zay nefa amin'ny lafiny iray fa amin'ny lafiny iray kosa zany tokony hiditra ao anatin'ny sehatry ny ara-dalàna. Tsy misy fiantraikany amin'ireo fiara-karetsaka ny fidinan'ny vidin-dasantsy raha ny fanazavana hatrany satria manjaka loatra ny gaboraraka. Olo aloha mazava ho azy fa mieny hoe miankina amin'ny hoe misy client fa hoe fixe anao dia misy amin'ny téléphone zay zao no tena hoe mba avantagen'ny taxi amin'izao fa raha hoe tena hoe miandro hoe eto ianao zany dia tsy mahazo vola sy ny taxi ihany no tsisy fiantraikany mihitsy ny course taxi foana tsisy fiantraikany hoe amidinina midina carburant dia hoe midina feu taxi tsy mihitsy. Manoloan'izany manaitra ireo tompona andraikitra misahana amin'ny fitaterana ireo mpitondra taxi mba hijery akaiky ny fampiasan'ireo fitaovam-pitaterana tsy ara-dalàna ireo ary mitakiny ampiarana ny lalàna mikasika izany izy ireo. Zavatra tsy mety zany eto amin'ity fitantanana le amin'izao fotoana dia tokony aloha ovain'olo le lalàna satria misy lalàna zany mametraka an'izay zavatra zay hoe tsy azo ampiasaina eto amin'ny faritra n'Antananarivo ny deux roues de tokony aloha zany aloha mandeha ambaratonga ny aloha zay vao tokony mampiatra an'izay zavatra zay. Tsy voatery fitiavan'olon-droa ihany natao hoe mpifankatia fa miainga ao an-tokantrano vizina amin'ny fitiavana mba hampilamina sy hampirindra ny fiainana. Isan'izany koa ny fitiavan-namana izay tena ilaina satria manampy sy manohana eo amin'ny lalam-piainana rehetra. Mankalaza izahay fa ny Saint Valentin tsy natao any couple rery fankalazaina miaraka amin'ny fianakaviana namana sy rehetrarehetra miaraka aminareo tsy voatery any couple ihany averika any fa afaka mankalaza dia koa aza mankalaza androany miaraka amin'ireto namako reto. Empolo isan'andro eo fangatahana fisaraha-panambadiana voaray ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Antananarivo raha ny fanadihadiana. Tsy mitsaha mitombo io tarehimarika io ny tsy fahampiany fifampiresahana eo amin'ny olon-droa no isan'ny antony voalohany nampisaraka ampivady. Fanampin'izany tsy fahaizana mifampatoky ka maharava vetivety ny fiarahana. Arak'izany mifahaizana mifampatoky no antoka iray mampaharitra ny fifankatiavana raha ny fanazavana. Andro ny mpifankatia tokoa moa androany dia mba tsara ny resahana hoe inona ny tena hoe mampaharitra fitiavana. Afatra fa misy fampatoky dia ny fampatokisana iny miteraka famarina zany hoe manao zavatra marina fa tsy afantaingalaingana amin'ny famitapitaka ary zay fampatokisana sy famarinana zay vao mitondra ny fitiavana. Fa tsy misy satria izy bogosy nefa tsy hanananao fitokisana tsy hainanao famarinana ary zay no mora maharava ny fiarahan'ny mpifankatia amin'izao fotoana izao. Safidinao zany hoe rehefa hoe izy soloteny dia mifampiresaka mifanakalo hevitra azonao ao anatin'izay fiarahan'izay tsy maintsy hitanao eny ihany mitsototra ny toetra ny titovolahy miaraka amiko tia manahoana mora tesitra ve biaia ve ary nefa olona tianao izy na tianao rehefa mitafahoninareo dia satry foana ijanona io zany hoe tsy mahita ny fotoana mandeha zay nefa tarana hoe tianao io olona io. Ilaina hatrany ny fanomezana amin'ny fitiavana isan'andro na ny ao an-tokantrano zany na ny eny amin'ny fiarahamonina satria Andriamanitra dia fitiavana ho hatrany ity mpanabe. Ny fitiavana tsika raha miteny hoe nataon'Andriamanitra takineny dia Andriamanitra dia fitiavana. Zany hoe fitiavana io zany ao am-pon'ny olona tsirairay avy ary misy fotoana hoe iainanao an'izay dia fitiavana izay
fa raha ny fitiavana ny afatra ao an-tanao de hoe tsy maintsy mifampatoky aloha nareo rehefa mifampatoky de miraisaina rehefa miraisaina de tia miara manao zavatra rehefa tia miara manao zavatra de miafarany latsapaka ty afakely ity etsika ho an'ny Saint Valentin ny Canada ity ny anaran'ny olona niaraka taminao taloha no atao anaran'ny voalavo iray ary omena vorondolo ataon'ny sakafo i voalavo io avy eo raha manome vola $10 ilay olona manolotra ny anaran'ilay olontiany taloha dia mahazo sary amin'ny mailaka izay mampiseho ilay vorondolo mihinana ilay voalavo niteraka resabe ho any mpampiasa tambazotrany sosialy ity etsika iray ity ao ireo faly ao ireo miary voalavo ary ao ireo ny teny fa tsy mendrika ampitahina amin'ny olona ny voalavo namaly zany anefa ny fikambanana NSOBP fa natao anangonana vola ho fiarovana ny vorondolo maramara izay biby tena tandindondozany amin'ny tapany avaratry Canada ity etsika ity mangoston anaran'ity voankazo tsy dia fahita firy loatra ity antsoina ihany koa izy ity hoe fruit des dieux na reine des fruits avy any Indonésie sy Malaisie ny mangoston vao niparitaka tamin'ny toeraka fatony any Sri Lanka Afrika afovoany volomparasy ny lokony ety ivelany ary fotsy ny nofony miary somary mamarikivy ny nofony sady misy ranony ary manitra tsy azo tehirizina ela ny masom-bolo na mangoston satria mora simba azo lazaina ho voankazo marefo ihany koa izany satria mafy sady mora vaky ny hodiny ary malemy ny ao anatiny ity kosa dia biby tsy fahita firy eto Madagasikara dia ny fosa Cryptoptoca ferox no anarany siantifika iantsoana azy karazam-biby mampinono ny fosa miaza ka ny gidro ny angodro ny vorona ary ny bibikely no tena sakafony 20 hatramin'ny 20 cm ny alavany ary mahatratra ray hatramin'ny 2.20 metatra ny rambony 5.5 hatramin'ny 4.4 kilo io kosa ny lanjany 12 taona io ny fotoana iainan'ny fosa tsamba sy tsy misy nify ny fosa rehefa teraka ary 9 farafabetsany no ateriny indray mandeha feno herin-taona izy dia mahaleo tena ary eo amin'ny faharoa-taonany dia afaka miteraka any amin'ny alan'ny Kirindy any atsimo andrefany Madagasikara no tena feno azy izany hoe any Morondava misy azy koa anefa any amin'ny valan-javaboary Masoala nandeha voalohany andranomasina ho an'ny Karaïbe ilay sambo fitsangatsanganana lehibe indrindra sady vaovao eto an-tany Iconov de Six no anarany salorany avy dimoeny amin'ny Titanic ny abehany 780 taona ny lanjany 530 metatra ny alavany misy 20 ny tetezana ho aminy ary misy efitra 570 sy telo ampisakafoanana 40 tobofilo manosana 7 ary jacuzzi 9 mazaka pandeha 10 ity sambo be ity ary 320 ireo olona miasa ao anatiny misy fetrakely be amin'ny tontolo iainana ny sambo lehibe tahaka izao gaz naturel liquéfié no mampandeha ity sambo ity satria mandody tontolo iainana be raha solika mavesatra no ampiasainy na iverina ho madio kokoa aza nefa ny génie dia fantatra fa mamoaka méthane miteraka entona mampitombo ny hafanany tanina ny gaz à effet de serre ihany koa miezaka ny mampiaina ny fitiatraikany amin'ny tontolo iainana ny Iconov de Six manoloana izany ka nodina ny fako lasa angovo eny amboniny nampidirina hôpitaly androany maraina tao Agostino Jimlini ao Roma ny Papa François atao fizahana sy ho tsaboina noho ny aretiny tao fampisefona antsoina hoe bronchite mahazo azy ny iray masiny raha nambara ny sampana fampalalam-baovao ny Vatikana androany taorian'ny fandraisany sy ny fihaonany tamin'ny Robert Fico Premier ministre Slovaka i Papa François no izao nampidirina hôpitaly izao tsy aivina fa 20 taona ny Papa voan'ny bronchite nanomboka tamin'ny herinandro lasa teo ny tenany tamin'ny alarobia dia tsy afaka namaky ny katesizina nandritra ny fihaonana fanaony isan-kerinandro ny Papa François noho ny fasahirana ny ara-pisefony araka izany dia hitsabo ny aretina bronchite izay miteraka fahasarotany eo amin'ny fisefona no antony nampidirana ny Papa François hôpitaly raha ny vaovao avy any Vatikana
no ny tanàna-ponja vonjomaika natao fanadiadiana no nyresaka fanodikodilam-bola mpanjakany fanaovana osika sy fampiasana osika ny premier ministre frantsay teo aloha Jean Castex o Malmaraine tao amin'ny Bronze Zandar tao Montpellier navotsitra ihany anefa ny tena rehefa voatazona nandritra ny 10 ora ary tsy misy resaka raharaha-pitsarana mahakasika azy aloha taorin'izay raha ny fampitambaovao samihafa avy any an-toerana mitohy kosa nefa ny fanadiadiana raha nambara ny Pampanolalana au Perpignan raha efa tamina filohan'ny communauté des communes Conflans Canigo any Jean Castex any taona 2012 tao Pyrénées Oriental izao anenjana azy izao raha ny fanazavana andrasana izay ho toy ny fanadiadiana mahakasika ity raharaha ity